Resaka zany mazava ho azy momba ny raha anatin'ny fikambanana zay dia ny anisan'ny zava-dehibe navoakanay koa tamin'ity satria efa enim-bolana zao no tonga teo amin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao dia misy zany karazany hoe afatra izay ho ataonay amin'ny filohan'ny firenena izay efa atotanay an-taratasy ho zarainay aminareo amin'ny ankapobeny fa amin'ny ankapobeny zany dia fangatahana mba fampiarana tena fampiarana ny lalàna marina zany fanaovana an'ireny filazazana amin'ny teny hoe sanction exemplaire ho an'ireo mbola mini zany manao tsy rariny ihany amin'ny fanombanana sy ny fanombanana ity tontolo iainana sy ny zavaboary eto Madagasikara ity dia manome afatra zay amin'ny ankapobeny koa ao anatiny ny fifandraisan-tanana tokony ataon'ny fanjakana zany amin'ny fiaran'ny firenena satria hitatsika tamin'ireny crise ireny zany fa indrindra fa mandray anjara be dia be amin'ny resaka fifampitondrana amin'ny resaka fanapahan-kevitebe tokony ataon'ilay firenena izay no atao anatin'ny tontolo iainana sy ny zavaboary dia miangavy izay mpiara-miasa izay fa izay zany mitazona foana ilay atao hoe GPS zay na le hoe tokotelo mamasan'andro zany gouvernement privé société civile satria nandray amintsika miteny izao zany dia ndray ohatran'ny resaka vola foana ny tena an-tsaina kanefa tsy vola ihany ny fiainan'ny olona zany fa ao koa ny maha-olona sy ny fiarovana ny tontolo iainana amin'ny ankapobeny dia nisy zany natokana nanao an'izay moa dia nisy zany kabary nezinezina nataon'ny filora Rajaonarimampianina tamin'izy vao nandray fitondrana izay nisy fanomezan-toko ny famerenana zany ny firenena tan-dalàna na hoe état de droit kanefa ohatrany tsy dia mahita loatra zany zay tena avoakany misongadina amin'izao fotoana izao aloha enim-bolana teo aoriana dia zay amin'ny ankapobeny zany no zavatra nivoatra tao anatin'ny fivoribeny dia ny tianay mampatsiahy anareo koa zany fa 5 taona ity zany ny any Andohary Gasy satria teraka tamin'ny novambra 7 zay tao anaty crise mihitsy dia amma fikambanana na vovonana fikambanana mpanao sisikevitra any moa dia anao ny fitsiketsihana sahazan'izany zany zay ary hitondra hafatra koa ao anatiny ary misy zany kadia teny filamatra zany teny hoe ny zavaboary dia amin'ny firenena ray manontolo ary ny fitantanana zany dia amin'ny olona rehetra sy ny olona tsirairay avy izay zany atao anatin'ny fiarahamon'ny firenena dia samy manambary fa raha tena tiana foanana io fanondranana andramena io satria io nyresahana dia vita amin'ity taon'ity io fa misy tsy fahasahiana avy eo anatiny ao sa misy ino moa tisy conflit d'intérêt tombontsoa mifaningotra zay foana zany mbola olana aminay hatramin'izao ary zay moa zany zay tsy malahelo amin'ny hoe ny foanana ny comité de pilotage teo fa ny zavatra anontaniana tediavinay foana dia tokony fampiresaka isika amin'ny fandringianana an'ireo kolokolo ireo fanafanana ny kolokolo zany sy ny fanondranana an'ireo arena tsokosoko arena Madagasikara tsokosoko zany anyvelana da verina zany tsy tokony zany hoe mety misy zany hoe plan d'action mba atao hoe drafitrasa atao hoe 3 na 4 taona fa ny fanajanonana azy azo atao amin'izao mihitsy na amin'ity taon'ity satria tsotra kely izy fampiarana ny lalàna zay ihany le lalàna efa navoaka fotsiny ny tena ampiarana dia zay tsy haiko efa nisy tratra ve sa tsy mbola tsisy tratra amin'ny fijerinay zany hatramin'izao nefa olona tokony tsongolona fotsiny ohatr'izao zany izy dia azo fa tsy savy le fanjakana ny tena zava-misy aloha dia nydinihana tato anatin'ity hoe fivorim-be ty koa dia tsy manana an'izay vina iraisana zay fanjakan'ity zany ho hitondrana ny fampandrosoana eto Madagasikara tsy tamin'ity fanjakan'ity ihany fa hatramin'izay fa zay anisan'ny takinay lehibe fa rehefa mivory any ambony any dia mahita foana zay samy mandeha irery ireo samy fandraraha-panjakan'ireo ny lakile araka ny voalaza teo zany lakile amin'ny fanajanonana n'ity fanondranana tsokosoko ty tsy any amin'ny ministère ny rano sy ny aly fa any amin'ireo ministère de gouvernance tiako lazaina zany dia hoe ny justice sy ny force zany fandraindray sika diso zany amin'ny fanarahaterahana izy fa mila miaraka ireo samy fandraraha ireo miasa fa zay intersectoralité zay sy ny tsy fisian'ny vision sy ny tsy fiara-miasa zany nanisy amin'ny mampiatsy foana fa rehefa ohatry ampiarana fotsiny lalàna reto le olona efa fantatra ela be le olona teo fa tsisy sambosamboka mandrakony andrano fa tsy sara fanjakana zay manana sotoavana tena mipetapetaka mihitsy zany na raha resaka hoe gouvernance amin'ny afindraky tena iainanay hoe zany zavatra zany dia ny responsabilité citoyenne na amin'ny ankapobeny resaka transparence zany te aneo amin'izao tontolo zay zany fa tsy miteny fotsiny zay fa tena maneho an'izany ihany keo
dia le en tant que hoe ny fiarahamonim-pirenena moa manana fonction maromaro. Misy ny atao hoe allégement de fonction de l'État, contrôle, fa misy an'le contre-pouvoir sy ny sisa koa fa tsy opposition. Fa ny tena tiana asongadina mafy be dia aminay amin'le force de proposition. Zay zany te haneho an'izay hoe afaka manome hevitra sy manome fahaizana koa zay amin'ny fomba hitondrana n'ity firenena ity fa tsy voatery ny fanjakana rery na izy sy secteur privé rery mieritreritra an'izany. Ary le force de proposition zany tsy hoe manidina fotsiny zany fa amin'ny fiainana andavanandro mihitsy zany fanapakevitra be eto amin'ny firenena satria raha ny politique publique zao na ny loi de finance zay dia miteny hoe tokony mba jerena ihany koa zay amin'izay tamin'ny herintaona zao tamin'ny loi de finance 2014 aty zany dia ohatrany hoe nijerena ny secteur privé fa na secteur privé ary ohatrany nampiseho ohatra zao fotsiny le izy fa tsy afaka ny miresaka izy momba n'le izy fa zay dia mankataka mihitsy na reny loi de finance reny any dia mila miresaka amin'ny secteur privé sy indrindra ny fiarahamonim-pirenena ny fanjakana.